Miarabazika rehetra tonga soa ato anatin'izao fandarana manokana izao tompoko lahy sy tompoko vavy sady asaina ampanazana isika rehetra naraka ny fandarana hatramin'ny farany araka ny fampahafantarana efa norenesintsika sy nampiseho tao anatin'ity herinandro ity dia mandray vahiny isika mazava loatra tsy iza fa ny ministra misahana ny fiompiana sy ny fiarovana ny biby Andriamatoa Randriamampionina Joseph Martin na dada farany fahalalany maro azy miarabanao Andriamatoa ministra ary misaotra anao ihany koa nanaiky ny fanasana satria efa imbetsaka ihany no nanasana anao dia isorana be da be anao namaly izay fanasana izay tamin'ity indray mitoraka ity. Endry miarabanao anambinitsoa ary miaraba ny sika rehetra anatranoany izay manaraka ny TN TV amin'izao takariva izao. Ya ohatran'ny tiantany aty am-piandohana Andriamatoa ministra raha tsy diso tamin'ity herinandro ity ianao no voaka ny hôpitaly manahoana ny fahasalamanao amin'izao fotoana izao? Eny somary mbola reradreraka any aloha amin'izao fotoana izao. Ny mpitsabo moa nanome congé folo andro. Nefa moa no ny raharaham-pirenena tsy afaka tena hanaraka an'izay ianao fa tsy maintsy mandeha morimoreny ihany ny asa. Fa eto azy ihany dia manararaotra misaotra an'ireo namana havana sy tapaka indrindra ny Andriamatoa Dirikabo ny directeur de cabinet ny présidence Andriamatoa Premier ministre sy ireo ministra namana ny olo-pantatra rehetra izay namangy ahy nandritra ny herinandro mipetrako teny amin'ny hôpitaly ary misaotra ihany koa ny mpitsabo ny directeur sy ny professeur ny docteur sy ireo mpanampy azy rehetra ny arany salay ny karakara ny fitsaboana atao amin'ny ACRA. Eto dia mba mametraka ireo marika ihany satria na ireo ministra namana na ny olona sasany dia niteny hoe maninona moa dada farany no tsy mba nalefa tany an-dafina nalefa tany amin'ny klinika privé hoe mba klasy kokoa fa tao amin'ny ACRA no mitsaboana. Eto izany dia lazaiko fa za misy no nisafidy ny atao amin'ny ACRA satria everiko fa amin'ny mahopitaly mpanjakana azy dia mino aho fa mahavita ny tokony ho vitan'ny hôpitaly ny klinika sy ny sisa dia neveriko fa tsy diso fanantenana fa mikarakara tokoa zareo ary hitako hoe nandarika ny tokony izy ny fitsaboana. Zay no hoe Andriamatoa ministra raha sitraka ao dia hozaraiko anankiroa ny ataontsika hoe ny resadresaka ataontsika eto ny voalohany angamba satria efa nyresaka ministera sy resaka ny asanao ihany ianao teo dia ho resantsika vetivety aloha ny vaovaon'ny ministeran'ny fiompiana sy ny fiarovana ny biby ary ao amin'ny tapany faharoatsika no hiresaka ny actualité na ny vaovao mafana amin'izao fotoana izao dia tomboka amin'ilay resaka ministera ilay izy zato andro nitantanana ny ministera somary nandrasan'ny olona zay hoe manahoana ny bilan na ny tatitra tsotsotra tao anatin'izay fitantananao nandraisanao an'ilay ministera zay inona ny azonao ambary? Somary itsikely ilay tena hoe zato andro tsy zato andro fa enim-bolana katroka androany no nandraisan'ny ny ministra ny fitantanana andrara-panjakana izany hoe raha tafapetraka tanteraka ny gouvernemanta. Ny resaka zato andro io dia zato andro napetraky ny mpanaraka ny raharaha politika eran-tany io dikan'izay zato andro izay tsy le zato andro ny hitsarana ny asan'ilay olona fa ny zato andro izay no fotoana amantaran'ilay ministra na ny tompona ndraiky fanjakana ny filoham-pirenena ny premier ministra ny tontolo ny asa miandry azy ao anatin'izay zato andro izay zany no tokony tsy hitsarana mihitsy aloha zany ny tompona ndraiky fanjakana zay ny tena izy fa teto amintsika moa zany ny mpanao gazety no mivoy ny mifanohitra amin'izay hoe rehefa tapitra ny zato andro inona ny zava-bitanao mangataka bilan izy fa ny mifanohitra amin'izay ny tokony ho izy zany hoe le zato andro voalohany io tsy tokony hitsarana mihitsy ny ministra tsirairay sy ny tompona ndraiky fanjakana fa mbola amin'ny teny frantsay izy dia hoe mbola misy droit à l'erreur mbola io zany anao no mitsapatsapa mamantatra ny ministera mamantatra ny olona rehetra mpiara-miasa aminao mamantatra ny tontolo manodidina le ministera na ny
présidence na ny primature na ny any amin'ny assemblée koa ohatran'izay mamantatra le tontolo ny asa zay hiadraka etanao aloha amin'izay 100 andro zay. Amin'izay 100 andro zay izy mbola tsy ampy ametrahanao ny tompony andraikitry isan-tsokajiny amin'izao fotoana zao enim-bolana antsika amin'izao mbola maly zao atao amin'ny nandritry ny conseil des ministres vao misy ministère mametraka directeur ka io zany tiako hanitsina mihitsy zany ny fomba fisainan'ny olona de tonga zao atsika zao enim-bolana 4 androany na navoatendry ny ministre tsirairay avy na tafapetraka ny gouvernement raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao na ao amin'ny ministère tantanako zany manokana de ministère ny fiompiana sy ny fiarovana ny biby dia be dia be ihany ny zavatra efa natao na dia atao hoe tsy nisy vola aza ny fanjakana dia atao anatin'izay zany aloha araky ny tendriko teo na ametrahana ny tale isan-karazany ny mpiara-miasa rehetra fa atao anatin'izay ihany koa ny namantarana koa ny tena zava-misy marina ao anatin'ny ministère. Inona le zava-misy marina? Ny zava-misy zany aloha voalohany tamin'ny voanandray ny ministère ny ray andro voalohany ny tetezako ny tranon'ny bureau zany dia nangataka tamin'ireo mpiara-miasa zay mbola mpiara-miasa tamin'ny ministre taloha nangatako ny base de données statistique indrindrandrindra hoe firy marina moa zany isan'ny omby eto Madagasikara, firy ny isan'ny kisoa, firy ny isan'ny akoho, ny biby fiompy sy ny biby rehetra fiompy zany ny biby amam-borona zany. Tamin'izay fotoana izay de gaga fa de hoe io monsieur le ministre de tsy misy fa tamin'ny 2005 tany zany ny statistique farany de par projection zay azo lazainy hoe fictive ihany zany no taremarika ampelantarana amin'izao fotoana zao de somary gaga moa hoe ahoana moa zany ny fomba iasanao raha tsy fantatrao akory hoe ifiry le biby fiompy iza daholo firy ny mpandraharaha miasa ao anatin'izay fiompiny zay manahoana ny halehibean'ny fiompiana ataon'ny olona tsirairay avy, inona ny teknika ampiasainy, manahoana ny fomba fiompiana misy eto Madagasikara. Tany zany de gaga hoe ahoana moa zany nahafahanao mitantana mampandroso ny fiompiana eto Madagasikara raha tsy manana an'izay données zay akory azy ianao. De teo zany no nitaky tamin'zareo hoe mba memoire ny hoe ireo données ireo nefa moa zany ny olana noho le tsy fisiny vola toy satria zareo hoe raha anao an'izany tsika monsieur le ministre mila vola amina milliard vao avita manao recensement an'izany sika dia farany zany rehefa tafapetraka le mpiara-miasa amiko vaovao de teo zany moa amin'izao fotoana zao misy mbola mametraka ny directeur régionaux rehetra ny any amin'izao fotoana zao dia mbola 720 ny tafapetraka satria misy fepetra maro tsy maintsy takina eo koa zany ny enti-manana ihany koa de mbola somary natao miandriandry ny sasany de ireo directeur régionaux zay tafapetraka ireo zany zao amin'izao fotoana zao no nangatahako mananao an'izay fanisana izay amin'izay moyen kely eo ampelantanana zay presque tsy misy aloha hatramin'izao fotoana zao dia izay zany efa manafantarana zavatra vitsivitsy nafantarana zavatra hoe mba nioatra kokoa zany noho ny zavatra niangana tany am-boalohany de mba nafanana indray hoe reto zany zao zany fomba fiasantsika manomboka zao fa ao anatin'izay koa zany tamin'izay fahafantarana ny base de données zay tsy nisan'ireo biby fiompy ihany sy nisan'ny mpandraharaha fa teo ihany koa zany namantarana ny patrimoine ny ministère ny élevage manerana Madagasikara. Tao anatin'izay zany ny hazakazahanay aloha de ny hoe namantatra an'ireo ferme d'état zay nikatiny nanomboka tamin'ny deuxième républicaine katy de ireo zany nefa nitsidihana ary nezahana ny velominy amin'izao fotoana zao zany dia maromaro zany nefa nitsidihako ohatra zany ny cheftel Diego zay mikatona amin'izao fotoana zao nefa tena zavatra goavana ary ny zavatra nanaitra raha tonga tany Diego za maraina zany ny tonga de namantana tany amin'le cheftel centre de formation io zany
sy misy teknika ny momba ny élevage. Dia ny ariva tamaraina tany dia efa nisy hoe nangataka fionana tamiko ny notable atao diago. Ny programmanay dia io ny amelona ny Seftel io, fa ny tolakandro a rehefa niona tamin'ireo notable atao diago ireo dia ny zavatra nangatahany fionana tamiko dia ny hoe ny fangatahana ny hamelomana indray ny Seftel io, satria tena zava-dehibe amin'izareo zany io, satria tao a nisy ny biby fiompy isan-karazany, nisy taranaka biby tsara zany a fanatsarana taranaka zay tsisy amin'izao fotoana izao. Dia io zany zao a efa nanomboka moa ny asa ny fanadiovana aloha ny toerana fanadiovana mihitsy an'io a, eo ihany koa zany ny assainissement, satria misy olona mipetraka zany a. Izy no tena marina tsisy olona tena mipetraka, fa misy olona mamaritra le toerana hoe ty anay atreto, fa tsisy olona tena mipetraka. Dia reny moa zany a nefa resahana, satria tamin'ny fotoana io zany dia natsona ny chef de région, ny chef district, ny maire teo amin'le toerana, ny directeur ny domaine tao Antsiranana, miarany mijery zavatra nisy tao. Dia io zany io vaovao mihitsy zany le olona amin'ny squatterisé io zany a tsy maintsy esorina, isy mipetraka fa mamaritra tany fotsiny. Dia nefa ny tany an'ny élevage eo amin'ny 45 hectares eo izy io a azo anaovana zavatra goavana. Ny infrastructure ny trano a sy ny trano biby fiompy a mbola presque intact zany hoe mila réhabilitation ihany moa zany, fa everina hoe tsy dia tena olana lehibe. Dia teo ihany koa nitsidihana ny vitrine de Madagascar tao a Mahajanga ao Amborovy, zay efa nanomboka koa ny asa fanarenana azy, ary mety ho vita ao anatin'ny herinandro zany io, tababolana raha ilay indrindra. Zany zany a mila vola sitokotsoforoana kosa aloha amina miliara mihitsy zany nanarenana an'izy io a, fa efa vita izy amin'izao herinandro izy dia vita, tababolana raha ila indrindra araka ny teniko teo a, dia mety opérationnel amin'izay io. Io zany a sady isy centre de formation zay misy olona classe mandry zany le olona formenao, mety isy koa zany ao anatin'ny sampany formation ny renforcement de capacité ny tantsaha le tena miaina ao anatin'le fiompiana mihitsy. Ao indray zany tany eo amin'ny 25 hectares eo, saingy nisy une partie kely zany a nomenan'ny région Boeny anaovana site touristique zay misy biby fiompy ihany koa, na biby mampiavaka an'iny a mba ho tsidihan'ny olona. Io zany fiaraha-miasa amin'ny faritra Boeny tsy dia nampaninana eny namela ila tany ho an'izareo, fa tsy dia hitana hoe tsy dia mampisy olana sady mifameny ihany koa, resaka fampansiona ihany daholo moa zany. Eo ihany koa ny nitsidihana ny ferme any Kianjasoa Anakaton'Ondry Sakay, zay misy biby fiompy, mbola misy biby fiompy any amin'izao fotoatra misy omby, fa ny porcherie sy ny fitarihan-drano zany ny olana, zay efa nomboka amin'ny herinandro iny koa zany a, dia efa nomboka ny asa fanarenana an'izany, ho velomana tanteraka koa zany io. Misy any moa zany tena tsara dia tsara ny toerana, satria efa misy plante fourragère, le bozaka tena fihinan'ny omby mihitsiny, no volena mihitsy izy io a. Dia mila fanarenana fotsiny zany a, ny mila tracteur zany manavava an'izy dia manondraka azy, dia verina tena hoe manara-pena sady mitadasika ihany koa le tany any. Eo ihany koa zany ny fanarenana ny any Iboaka Fianaratsoa tany zany a, dia nisy ferme ihany koa izay natsangana nefa tsy niasa misy hatramin'ny nitsanganana. Ny fanjakana ny fanjakana ihany koa io any élevage, fa tsy niasa koa izy dia ravan'ny cyclone. Dia io zany ho amboarina ihany koa, efa ho mpanamboarana moa zany, efa tamin'ny volana Jolay zany nanomboka ny asa. Dia misy construction na trano ngeza be anakiroa, 50 mètres sur 10 mètres anakiroa, naovana centre de formation sy renforcement de capacité an-tantsaza ihany koa, efa
ray volana ray indrindra dia ho vita ihany koa ny asa. Efa androany zao any tatitra efa nafarana mony sary a mety ho hitantsika eo raha ohatra ka vonona le izy efa manafo ry zareo amin'ny trano vaovao dia le trano porcherie izay ravany cyclone efa narenina ihany koa efa manafo ihany koa dia angamba trano anankiray lehibe le ravan'izay zany sisa mbola tsy tena niaingany fa ny asa fa efa vonona daholo ny fitaovana anaovana azy dia fa tena goavana be io koa zany ny centaine de hectare fa misy squatterisen'le ponina koa zany ny une partie dia zay une partie tavela moa zany no ampiasain'ny élevage fa mbola io koa moa zany mbola misy fanarana amin'le fokon'olona eo na ny hanomezana zara-dalàna ny tany fa eo koa zany fampirarana hoe misy tany mbola tavela raha mbola tokony ampiasain'ny élevage dia iny zany no mbola dinihana mbola tsy maintsy arahana miasa fandirena amin'ny député voafidy tao lalangina sy ny fokon'olona eo ny tena hoe zarana tsara an'le tany na ny tazomana an'izay parti izay mbola tazomin'ny élevage satria ny tanin'ny élevage dia natao hanasoavana ny vahoaka ny malagasy ray manontolo satria io koa dia ametrahana biby fiompy be lehibe koa io karazana omby sy kosoa sy ny biby hafa ny gana sy ny sisa ho atao fakana taranaka hanatsarana taranaka satria io taranaka biby io zany zao le génétique mihitsy zany miaratsy ny rasy hatramin'ny hatramin'ny deuxième république anakaty satria tratra ny problème na consanguinité zany le biby fiompitsika ohatra ny omby alefa fotsiny anaky-jany eny dia mifampivadivady eny na ny zanany na ny reniny dia lasa miaratsy zany le rasy dia io zany zao no anisan'ny prioriténa ihany koa ny fametrahana ny géniteur isaky ny faritra tsirairay io mihitsiny mba ahafahan'ny olona manatsara ny taranaka fametrahana rasy pure zany tsara taranaka taloha ny ombitsika misy natratra 1 tonne 800 kilo ny amin'izao fotoana zao ny tafidina 150 200 kilo ny ombitsika dia reny zany zao no ho tena asa lehibe miandrany ministère izay efa misy tetika asa moa zany laminasa napetraka mihitsy ny adivana amin'izay fomba tsy netolo izay dia eo ihany koa moa zany ny fanarenana madinidinika ny abattoir izay efa misy efa manomboka ohatra ny tao Mananjara izay somary nampaleo ihany satria abattoir efa vita tany aloha tany le marché nefa tsy natao akory le izy dia amin'izao fotoana zao zany izy takin'ny ministère hoe tsy maintsy vitaina zany le asa indrindra moa zany nanenjana an'le sambatra izay efa ao anatin'ny sambatra moa amin'izao fotoana zao no avoaka Mananjary dia toa ihany koa ny fanarenana ny bureau ny élevage Mananjary mba hoendriky ny tanàna ihany koa ary zazy zao dia efa naheno ako ny efa vita tanteraka ny asa ao dia faly le olona rehefa mandalo amin'le toerana satria anisan'ny kion-dalana misy an'le bureau ny ministère ny élevage zany dia faly le vahoaka mandalo tena niova mihitsy eto amin'ity toerana ity fa toa ihany koa na atao hoe tsy tena mikasika tanteraka ny élevage azy mba fanomezana ny Mananjara amin'le sambatra ihany dia ny fanarenana ny bazary kely eo Andovosira izay misy ihany koa moa zany ny tsena fivarotan-kena ao anatiny fa tsy ny tsena fivarotan-kena ihany namboarina nefa ny bazary kely ray manontolo mihitsy izay vita amin'ity herinandro ty koa ngamba vita tanteraka amin'ity herinandro efa vita le tao anatiny fa rehefa niresaka tamin'le tompona andraikitra anay tany le conseil technique izay nijery an'le asa tany dia hoe tsara ihany koa raha mba amboarina le eo aloha atao dalazy tsara zany dia mba mafy kokoa sady mba tsara endrika koa dia zay zany ny asa natao nanomboka tamin'ity herinandro ity zay azy zay dia vita amin'ny herinandro iny zay farafahatarany dia fa azo hidirana tanteraka le bazary kely ao Andovosira izay eritreretiny hotokanana amin'ny zoma ho avy zao 24 izay iarahana membre gouvernement rehetra moa ny filoam-pirenena sy ny premier ministre moa raha afaka amin'io dia mety iarahana mitokana amin'ny ireo ray aman-dreny ireo fa raha tsy afaka moa zareo fantatritsika tsara raha pirenena somary mafimafy ihany
ny asa miandra ny gouvernement amin'izao fotoana izao tsy hanomezantsina ny zareo raha tsy afaka izy fa ankoatran'izay koa dia ny fanarenany abattoirany Maheva-Tanàna izay nanoloran'ny ministère vola 50 millions de francs ny chef de région sy ny député voafidy tao zareo moa zany miandraikitra ny famotana azy ao raha ny fampiresaka tamin'ny chef de région tany dia efa mandeha ny asa fa akaiky ho vita fa tsy izay ihany fa fitatsika ihany koa reny hoe kizo izay fandalovan'ny-dalo fitandran'ny dalo mitana tsalova reny nanomeza ministère vola koa hanamboarana n'izay kizo izay hanampianana an'ilay kizo be dia be zany tsy voatanisako eto daholo ny asa efa vita ministère atao anatin'izay fotoana fo izay fa ny teneniko ny olona alohan'ny farany taona dia mety ho velona daholo ireo ferme de tany katina hatramin'ny deuxième république anakaty fa tiako mariny eto mihitsy fa anisany hoe fikarohana mpiara-miombina antoka manokana nataon'ny ministère zany nafitana zany rehetra zany ny vola moa za koa manko zany mba somary hiditra kely amin'ny politika ihany na dia mbola anina zao hoe teniko teo hoe ny zatoandro izay tenen'ny mpanao gazety izay avy any ivelany nyrety ny raisiny mpanao gazetitsika eto an-toerana tsy ny tokony natao hitsarana fa mbola le fametrahana ny rafitra ny structure ny ministère sy ny fahafantarana an'le roazy mihitsiny ao anatin'ny département isan-karazany fa enim-bolana tsika zao zao zany vao tena mivoaka ny loi de finance rectificative zao vao mivoaka ny engagement zao zany ny gouvernement vao tena hanomboka hiasa ary izay indrindra zany ny somary hitako hoe mahatonga ny reny fanakorontanana amin'izao fotoana zao reny hoe isy fanovana gouvernement mila amboarina zao satria fatitry zareo fa amin'izao fotoana zao vao tena hivoaka ny vola hanomboka hiasa amin'izay ny gouvernement ka ho tafavoaka dia mety ho sarotra amin'izay ny critique après sahala amin'ny hoe misy zany le olona sasany mpanao politika sahala amin'ny hoe te handray vonona hoe zao amin'izay mivoaka ny vola andao amin'izay tsika amin'izao ny hiditra nefa ireo gouvernement nasatra amin'izay zany nambola volan'olo loi de finance io nametraka ny rafitra rehetra izay misy azy reny fivoahana matetika ny filoham-pireneny reny zany fikarohana vahaolana tany ivelan'ny tany fotoana zao no hanomboka hivoaka daholo amin'izay zany ny vola azo avy amin'izay négociation nataony Andriamatofiloha tany ivelan'ny CC zay hanomboka zao zany tsika hanomboka hiasa amin'izay dia miangavy ny vahoaka zany io zany anatenako ny mba entiko manentana ny vahoaka hoe aoka ho tony isika aoka mba mahandry fa tsy moramora ane zany hoe nandritry ny taona maro tsika neny korosy fahany raha tsy laza fotsiny hoe nanomboka tamin'ny deuxième république tsy nitsahatra ny totongana ny korosy fahana ny toe-karena malagasy ny anahatra ny voaka malagasy raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny tamin'ny 2002 izay nandraisa ny filoha Ravalomanana ny fitondrana roa taona teorina raha nindritra tao fitondrana ny filoha Ravalomanana 6 000 francs ny euro tamin'ny 2004 voalohany taona 2004 ane roa taona ny tondrana tafakatra 16 000 francs ny euro ny totongana 150% avy hatrany ny fahefa-mividiny malagasy rehefa tonga indray ny 2009 tafala ny filoha Ravalomanana fantatritsika tsara ny olana nandritry ny 5 taona ny teteza mita tsy nahazo reconnaissance tsika tsy nisy financement tena potika ny apotika ihany toe-karetsika ka amin'izao fotoana izao zany vao misy fitondrana voafidiny vahoaka ekeny izao tontolo izao tsy moramora ny anarana n'izany lavaka nandritry ny deuxième république 7 taona tondrany filoha Ravalomanana 5 taona teteza mita zany hoe ao anaty lavaka tanteraka ny firenena mahantra tanteraka ny vahoaka malagasy ny vola ampiasain'ny fanjakana dia ny vola ampidiriny vahoaka ny hetra io dia ny vahoaka ny mampiditra azy nefa ny vahoaka izay ampiditra an'ilay hetra mihitsiny no mahantra tanteraka tsisy vola mihitsy zany ny fanjakana ary izay no mahatonga ny filoham-pirenena tsy mipetraka sa dia gaga mihitsy hoe dia tena mananaina mihitsy ny filoham-pirenena tsy mipetraka na eto an-toerana tonga eto an-toerana tetan'ny Madagasikara
rehefa mipetraka lasany velany mitetan'izao tontolo zao mikaroka vahaolana manalana antsika ao anatin'izany krizy ny fahantrana izany ka za zany eto dia miantso mihitsy any vahoaka hoe vahoaka sika ho tony a fa raha am'izao fotoana izao tsika izay efa manomboka miainga efa manomboka efa reconnu efa manomboka evoaka daholo ny vola rehetra no isy fikorontanana indray a dia tena mitena amintsika fa tsy ho tafavoaka mihitsy tsy ahasoantsika vahoaka malagasy mihitsy zany hoe mbola isy korotana indray eto a mbola isy fitondrana tsy hoe ken'izao tontolo izao indray eto a za zany tamin'ny fiainako a nambinitsoa dia mba nanana an'izay expérience zay za hoe nisy fotoana zany matetika zany amin'ny fandraharahana atao io dia misy fahaverezam-bola dia misy fotoana anao very vola ohatra hoe very vola anao ohatra nisy fotoana zay zany zay tena very vola zay 500 millions ny vola toem-peletaranay tamin'io 520 millions dia nalaina 500 millions saika anaovan-javatra dia very le vola dia raha parary fo amin'izany ianao a dia hoe de kifikify foana ianao mety ho tapaka lalan-draha fa anisan'ny ny expérience ny anainako dia hoe tsy mieritreritra zay efa lasa fa tamaly tsika nanana 520 millions androany 20 millions sisa ny volantsika aza mieritreritra n'izay 500 millions very tamin'ny maly tsonytsika fa inona no azo atao amin'ity 20 millions androany ity izay no matavavoaka atsika izay hoe io zany sisa ny volantsika 20 millions a inona no azo atao amin'io fa aza maharary fo amin'izay 500 ka ny tiako tenenina amin'izany dia zao teverina amin'ny tenin'ny filo dederatsiraka tamin'ny invité de jouma teo a hoe aza mieritreritra hoe natody ve sa nakony ny taloha fa hany izay eo amin'ny lianao fa zay mieritreritra le zavatra efa lasa ianao fa ity ny daona vaovao ahoana nafahantsika tafavoaka amin'io za zao igny nambinitsomba anisan'ny candidat latsaka filoham-pirenena tamin'ny voalohany a tamin'ny premier tour anisan'ny nanakihana ny filo herina jonary mampianina tamin'ny fitantanany teteza mito moa tamin'izany fotoana zany fa rehefa izy ny lany tamin'ny deuxième tour inona no azonao atao ahoana ny anampiana azy zay zany ny zava-misy satria zay ny zava-misy tsy afaka miala amin'izay ianao fa tsy hanohitra anao zany hoe io ny zava-misy dia ho toerinao fa tokony io zany nafano hoentsika rehetra hoe inona no azo anampiana ny fitondrany io dia hialantsika tamin'ity fahantrany ity fa tsy ianao mbola hikritika anazy hoe io aneka nangala-bato io aneka nananao an'izao nananao an'izao ny zavatra fondé na tsy fondé tsy kritika an'izay tsonytsika io ny zava-misy dia ahoana ny anampiana azy ary zay no natonga naiky hiara hiasa amin'izay isorako an'andriamatofolo ihany koa hoe nanome fitokisana nametraka nanome ministera hotantanana mba andraisana ndraikitra amin'ny fampandrosoana dia ato amin'ny ministera izay nomeny azy zany no mampiseho ny efficacité ako zay zavatra tandrifiano entiko anampiana azy anampiana ny vahoaka malagasy anampiana ny firenena ny resaka iverenantsika eo ihany zay resaka politika zay rehefa aveo fa ny resaka nitanisy ianao teo zavabita maromaro a misy ny zavabita efa teo fa tsy nitoy le izy dia ny fanontaniako hoe manahoana ary ny karazana suivina ny fanaraha-maso zany andreo zavabita ireo zay mantsy mety antoka hoe ateza le izy fa tsy janona ohatra n'le taloha tsony ka ao anatin'izay ao anatin'ny talohany vao nanomboka mihitsy zay hoe amelona an'ireo a dia efa nieritreritra an'izay hoe inona moa zany ny fomba hitantanana azy ny mode de gestion ny gérance nio fa eo ampamola volana azy zao a fa tsy maintsy ho vita alohan'ny atavavoakan'ireo projet ireo zay zavatra zay hoe fa ny suivi olo dia izy ny ministère no hanao suivi le izy na olon-tsotra privé ny tantana azy na izahay ministère ihany fa ao anatin'ny andraikitra ministère foana satria na olon-tsotra azy ny tantana an'io dia tsy maintsy misy ny cahier de charge takina hoe zao ny zavatra mila apetraka eto a zao ny zavatra tsy maintsy arahanareo raha olon-tsotra fa roatra moa ny ministère ihany dia ministère tanteraka moa zany no mikarakara azy isy tompona andraikitra amin'izany ary tsy maintsy mba ny fanarahan'ny ministère raha teo tsika moa miresaka tatitra
ankoatran'le politika amin'ny gouvernement amin'ny ankapobeny mihitsy inona ny heverinao hoe karazana ataoko hoe nanamarika anao zany hoe ny apport nentinao zany tao anatin'le fitantanana ministera ka nanamarika hoe Andriamatoa ministra zay dadafary zay nanao an'le zavatra zay ankoatran'le politika ankapobeny gouvernement araka rehefa voatanisa teo rehetrarehetra reny ihany efa za aloha heveriko hoe efa mba zava-dehibe namelomana an'ireo fiara-madian-tany katona rehetra ireo aloha am'izao zao efa misy indray efa manefa nampanaovana étude any daholo ny directeur régionaux rehetra hoe jereo daholo ny fotodrafitrasany élevage zany azo velomina misy ndray zao ny any aloatra anambatondrazaka efa misy toerana efa voatondro hoe ty misy fiara-madian-tany taloha ihany koa efa ela be taloha tany dia tsy maintsy velomina ihany koa zay fa ao anatin'ny programme-ny ministère ihany koa zany ankoatran'ny famelomana an'ireo centre fiara-madian-tany reo fa ireo fiara-madian-tany zay nikatona taloha zay ho velomina reo anefany dia tsy maintsy accompagnena foana misy fametrahana centre de formation zay zany ny avahany tamin'le taloha ihany koa centre de formation sy renforcement de capacité de tantsaha mena ao anatin'le fiompiana zay zany tena zava-dehibe indrindra satria anatin'ny politika générale anay mihitsiny sy priorité nay dia renforcement de capacité ny tantsaha satria na dia eo zareo mpandraharaha lehibe mety hoe miompy biby amanarivony manana tany amin'ny hectara anaovana fiompiana fa vitsy de vitsy reny azo isaina amin'ny ratsan-tanana fa heverinay hoe va tamin'ny herinandro ity no nankalaza ny journée mondiale des femmes rurales dia hoe miainga mihitsy zany zahay hiara zay no mahatonga anay maika amin'ny fametrahana ny structure ny rafitry ny ministère tonga hatrany amin'ny commune mihitsy azy saingy eto manana olana atsika amin'le poste budgétaire tsy ahafahana tena metraka an'izay hoe amanarivony zay fa zay ho azony amin'ny 2015 indray dia hoentanay io ny hoe ahoana ny ahafahana mampisandrahaka ny teknisianina ho tonga hatrany amin'ny isambaravaran'ny olona zay mihitsy zany anisan'ny priorité apetraka amin'izao fotoana izao hoe rehefa consigne nomeko ny direl rehetrarehetra ny directeur régionaux moa zany izay napetraka hoe anjaranareo ny mametraka ny rafitra isakiny district izay anara-maso mihitsy ny tranaka hatrany amin'ny commune sy ny fokotany mihitsy na isambaravarana anara-maso mihitsy ny fomba fiompiana ataon'ny olona fiompiana araky ny statistique izay fantatritsika dia hoe mihoatra ny 700 ny vahoaka malagasy no miaina any ambanivohitra ka ireny no ho ampianarina anatsara ny fiompiana izay ataony zay ohatra efa ndraisiko tamina haina manjery anankiray ty hoe na raha nandalo tany Ambohimasoa dia misy cousine anay izay ny dadany no efa niompiko soa hatramin'izay niainany efa amam-polo taona amin'izao fotoana izao izy hatramin'izay zany izy raha miompiko soa ray izy herintaona io izy vao mahazo kisoa 20 kilao amin'izao fotoana izao nisy formation nataony tany amin'ny CSA fidy volana izy mahazo 100 kilao zany dia efa zava-dehibe zany ka izay no hitarinay zany hatrany amin'ny commune sy ny fokotany mihitsy ny ampianatra ny olona hany mitondra ny olona amin'ny olona nyzay technique d'élevage fanaraka amin'ny toetrano izay ary ao anatin'izay ihany koa zany ny fametrahana documentation fametrahana bibliothèque isaky ny commune mihitsy ny raha azo atao misy document isan-karazany no apetraka any io moa zany raha tsy manana trano izahay dia mety angataka fiara-miasa amin'ny COG sy ny EPP amin'ireny toerany reny mba miatrana an'ireny boky reny mba ho jeren'ny tantsaha ahafahany mianatra hoe ahoana ny fiompiana koa ohatra ianafainganana ny fanatavezana azy ny kisoa sy ny biby isan-karazany zay zany anisan'ny programme ny ministère amin'izao fotoana izao resaka omby Andriamatoa ministra nisy fotoana tena nahabe resaka teto amin'ny firenena mihitsy inona marina ny andraikitry ny ministera zany amin'ny fitantanana ny resaka omby io hatraizany andraikitry ny ministera ny omby moa zany ny andraikitry ministera voalohany dia hoe manatsara ny fiompiana omby
fa le resaka benany de teny anao de ny resaka alatromby angamba io zany a dia veriko ihany fa na ny FIB azy ny fiche individuelle de bovin zany a dia tsy ny ministère ny élevage no mitantana azy fa ny chef de région a no maka ny office io a any amin'ny ligne imprimerie nationale mividy azy any de mitsinjara azy any amin'ny chef district sy délégué fa ny andraikitry ministère ao anatiny zay ny vétérinaire ireo vétérinaire reo zany vétérinaire mandataire privé reo fa privé reo fa tsy mpiasa-mpanjakana fa ny ministère manome mandat azy afahany miasa amin'ny toerana iasany de reny de manamarina ny fa hoe vita vaccine le omby zay zany tena andraikiny ao anatiny fa everiko hoe raha ny resaka latromby fa zao kosa nefa ny zavatra resahako aminao amin'izao fotoana zao a dia fa misy ezaka lehibe nataon'ny gendarmerie sy ny mpitandro ny filaminana misy ny amin'ny ankapobeny moa zany a amin'ny ady amin'ny alatromby eo izay tokony fantatry ny vahoaka koa fa vao aingana tsika va tamin'ny terinandro ty tsika nahita hoe dahalo 20 tany Amboasary no nanao mibaboka hoe tsy hanao asan-dalo intsony efa zava-dehibe zany ary efa ao anisany ny réconciliation nationale zay resan'ny filoham-pirenena sanandro zany réconciliation teo zao anisan'le hoe Andranombatomasiza moa le tanàna anakileniady anisan'ny fidaram-panjakana anisany andray anjara tamin'ny fampihavanana an'ireo zay anisan'ny réconciliation nationale ary tsy izay ihany fa amin'ny 21 octobre zao de any be fotaka indray de efa isy indray dahalo amanjatony indray zay hoe ametraka ny lefona sy ny base indray fa hiara-iasa amin'ny fanjakana tsy hanao asan-dalo intsony efa zava-dehibe mihitsy zany ary anisan'io moa zany anisan'ny promesse présidentielle ny hoe ny ametraka ny sécurité hiady amin'io tsy fandriam-pahalemana io angamba ny veriko hoe tsy mbola anisan'izany tantaran'ity firenena ity hoe dahalo 2 mahery no nametraka ny famaky sy ny lefina sy ny basy nanatotra ny basy tany amin'ny gendarmerie hoe zay de tsy hanao asan-dalo intsony zany mbola ho avy zany indray amin'ny 21 octobre zao a nefa be fotaka de mbola isy dahalo amanjatony ihany koa ametraka ny fitaovam-be diny fa hiverina olo tsotra olo marina efa zava-dehibe ary zay anisan'ny nefa dingana lehibe amin'ny réconciliation le ty resaka réconciliation teny a teraka resaka lehibe ty io ane tsy ny mpanao politika ihany fa le vahoaka mihitsy ny vahoaka mihitsy ny tena mila mihavana ary tena ary fihavanana sa zavatra efa vita zay tena hitako hoe lehibe mba mpisy fandriam-pahalemana any vahoaka malagasy satria nijaly mihitsy ane ny vahoaka tamin'ny resaka asan-dalo io de amin'izao fotoana zao hitatsika fa efa miaina be dehibe izany asan-dalo zany a anisan'ny asa efa vitan'ny fitondram-panjakana tarehan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina zany le resaka fanondranana indray Andriamatoa ministra manahoana ny momba an'izay ny fanondranana omby aloha de fararany lalàna ny omby velona fa ny fanondranana hena no mbola tsy voararany lalàna zany ary tokony ho atao fa anjaran'ny ministera kosa mandanjalanja hoe atraiza ny fetrany azo ahondrana mba tsy halany tamingana ny ombitsika misy tarimarika azonao omena ve hoe hatramin'ny ohatr'izay fetra zay ohatrany eo amin'izao fotoana zao moa zany de mbola anankiroa ny manondrana de ny any Toliara zay mamono eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 5 isan'andro zay ihany zay nefa ny fanarahana fa ny eto Vodivorona 9 isan'andro ny fanarahana taminy 9 ka hatramin'ny 20 ka be dehibe ny resaka mandeha misy milaza hoe mamono 300 zay zany mba hiankaviana mihitsiny a amin'ny mpanao gazety mba ilaza ny marina fa manjary miteraka fisavorovorona fataro tsara fa tsika mpanao gazety a de mamolavola ny sain'ny olona zay zavatra resahana amin'ny anao manjery no hen'ny olona fa raintsika no ilaza zavatra tsy marina intérêt-tsika foana ve ny ampikorotana n'ity firenena ity de rehefa mikorotana ny firenena tsy tonga ny mpamaty vola de isika ihany ny mikritika fa mahantra ny vahoaka malagasy tsika zany manana ndraikitra lehibe tsika mpanao gazety
mba hiangraviko mihitsina mba hatazonina ndraikitsika hanabiazana ny vahoaka anasoavana ny firenena fa tsy hoe rehefa tsy eo amin'ny fitondrana ny olona zay toananao dia ho aratianao foana ny zavatra ataon'ny fitondrana asavorivorinao ny sain'olona hikorotana ny firenena mba tsy ho tonga ny mpamatsy vola dia aveo ahafahana milaza dia ny vahoaka foana no sahirana eto. Zarina an'le fanondranana ihany ahoana nefa ny fanaraha-maso an'le fanondranana amin'ny akabeny, inona zany ny ataoko hoe fenitra takiana sy ny baliziny zany amin'le resaka fanondranana mihitsy mba tsy isiny zay ohatran'ny resabe zay. Io zany aloha ny fanondranana an'le hena araka ny teniko teo anjara ministera ny mandanjalanja mametra hoe hatreto ny fetra fa tao anatin'ny antramin'ny ny tantanako ny ministera dia nisy zavatra nitakianay tamin'izareo hoe raha mamono omby 20 anao ahoana ny compensena an'izay 20 vononao isan'andro zay dia misy action sociale angatanay amin'izareo hoe nareo zany mila manangana centre de formation renforcement de capacité an-tantsaha mba ahafany manatsara ny fiompiana, nareo mila manangana ferme eto ary rehefa mandeha zany amin'izao fotoana izao raha anisany ahavitana zavatra ihany koa zay zavatra izay fa ny zavatra rehetra mandeha eny mandalo amin'ny ministera rehefa hanondrana an'le eny izy tsy maintsy mandalo ana ministera hoe ny ray conteneur dia efa fantatra hoe omby zao zany nisany dia efa fantatra eo zany hoe ay raha ohatra ka conteneur telo zany nalefany zao zany nombony vonoany tamin'izay ao anatin'izao période zao dia efa fatapatatra foana zany le izy. Tsisy fiatraikany amin'le ataoko hoe tsena eto anatiny ve tsena nomby eto anatiny ve le resaka fanondranana zay manahoana mbola mahazaka an'le filany eto anatiny ihany ve nefa ny raha ina dia eo amin'ny omby 250 ka hatramin'ny 500 isan'andro zay zany ny filana ato anatiny. Ireo abattoir reo zany raha ataony moyenne dia 20 isan'andro ka raha par rapport amin'ny 500 isan'andro le 20 nataoko hoe 100 azy misy fiantraikany lehibe fe zany fa araky ny teniko teo hoe amin'izao fotoana zao zay efa mampiasa ny politika hoe ahoana ny anatsarana ny fiompiana ny omby anatavezana azy aingana mba ahafahana mikouvrir an'ireo mbola ahafahana ihany koa zay hoe mitady lalam-barotra hafa lehibebe kokoa mba hisy vola miditra ho an'ny firenena malagasy ary zay no andraikitry ny ministera hoe mitady lalam-barotra analehibiazana kokoa ny lalam-barotra azotsika zay zao amin'izao fotoana zao tsika efa tsy misy ny embargo intsony amin'ny firenena européenne saingy ny fenitra misy eto sy fenitra takiany zareo no bebe kokoa satria ny azy atrana amin'ny traçabilité mihitsiny no ny azy tena be dia be le fipetra takiny zay zany mbola mitady vahaolana amin'izany mba hampitomboana an'izany marché azotsika zany isiny vola miditra ho an'ny firenena fa ao anatin'izay koa ny fametrahana foana hoe ny mesure d'accompagnement hoe ahoana ny anatsarana ny fiompiana omby ahafahana manatratra an'izay mampitombo n'le vokatra zany ahafahana manenjika an'ireo tsena zay mbola enjehan'ireo. Anaraka ohatra kely amin'izay anakatony antsika zay resaka omby zay manahoana le famondranan'ny abattoir etsy Katondratoro. Io zany efa vonona daholo ny projet fa le taratasy le procédure zany no somary lavalava fa efa vitana ny plan na ny toerana ametrahana azy efa misy fa io zany dia lasa somary mitarazoka kely le asa fa efa tokony andeha io. Zay ny resaka omby somary mibantoerana le hoe omby fa misy tetikasa hafa ve na asa vita hafa amina hoe biby hafa ataon'ny ministera fa saika mibantoerana mantsy le hoe omby. Eny ka io moa fiompiana dia karazana biby rehetra ny tena akaiky olo zao dia ny famelomana ny ferme Befanamy Tuléar zany misy tany 40 hectares koa no ny élevage dia fa misy olona zany vonona amelona an'io araky ny teniko teo foana hoe takinay foana ny centre de formation renforcement de capacité an-tantsaha dia ny fametrahana géniteur mba ahafahan'ny olona manodidina manatsara ny taranaky ny biby fiompiny ka voakasiky zay zany ny fiompiana ondry sy osy ana Tuléar zany no anaovana an'izay
de efa mandeha ny projet ary ireo olanao an'ireo koa tsy izay ihany fa izy zao a mbo angatany any koa anamboatra ny bureau ny élevage ao Ambohimaso, ny réhabilitation ny abattoir ao Ambohimaso, ny centre de formation ao Ambohimaso. Fa moa ny tena niteraka dia tsy maintsy manana didy ihany koa amin'ny tany aviana. Be dia be ny zavatra atao koa dia ny fanamboarana ihany koa ny abattoir izay ampiasain'ny communauté léare. Io koa zany no velomina atsoato koa amboarina atao manaraky ny fenitra ihany koa. Izay efa vita moa ny fanarahana fa efa amin'ny lahady rapide zao zareo no anainga hanao an'ny étude rehetrarehetra an'izay ametraka ny fanombohan'ny asan'izay rehetrarehetra izay moa zany fa tsy hoe tsy étude intsony fa ny fanombohana ny asa. Tadidiko tampoka ny resaka tantely Andriamatoa Ministra ohatra ny manao antsoavo le mpiompy tantely amina resaka varoasa ina le mandripaka tantely amin'izao fotoana izao iny. Ahoana misy fepetra raisin'ny ministera ve mikasika an'izay? Eny io moa zany zao ny varazo efa somary efa voafehy ihany tao ao fa nisy kavavoany atao mananjara izay efa nandefasanay fanafody na ampiasaina tany zany a mba hanenjaina aloha zany ireo le rusy vitsivitsy efa tratran'le aretina mba tsy hiparitahan. Zay zany aloha zao no natao momba an'io fa ao anatin'izay ao anatin'ny fiadiny amin'io dia ny fanentanany ihany koa an'ireo mpandraharaha isan-karazany. Misy mpamokatra fanafody izay mora kokoa satria taloha dia 75 000 francs atao amin'ny rusy anankiray fa amin'izao fotoana izao zany misy efa hoe eo amin'ny 10 000 francs efa mahavita rusy efatra. Dia fanentanana ireny mpandraharaha ireny zany a mba hikaroka fanafody a mba hafana miady a moramora kokoa amin'ny varo azy io dia ny fanentanana ny olona ihany koa. Farany anakatona antsika an'izay vavoan'ny ministera izay hoe afa-po ve zany hatreto ny ministra tao anatin'izay asa natao tao anatin'izay fotoana vitsivitsy zay? Ny afa-po moa angamba sarotra ny tena hoe afa-po. Io koa tsy dia ny tena no tsara ny tena ataony tena fa ny mpitondra nametraka. Ny filoham-pirenena moa zany voalohany sy ny prime ministre dia io koa ny vahoaka izay iasan'ny tena koa. Dia fa amin'izao fotoana io marika ny tena teo hoe afaka 15 jours ray volana daholo zany vao tena hivoaka daholo ny fahavitan'ireo asa maro ireo. Fa alohan'ny faran'ny taona zany tena hitako hoe azo antoka be dia be ny zavatra tena hivoaka hoe tena vitan'ny ministera vitan'ny ministera ka amin'izao koa moa zany vao mivoaka ny engagement ny loi de finance rectificative 2014 dia hanomboka ihany koa zany ny asa vaovao rehetra izay tsy tao anatin'ireo ny tany saiko ireo fa mbola ho hitantsika miandalana eny ihany. Hiditra amin'ny tapany faharoa izao fandarana manokana izao isika araka ny fanambarako teny am-piandohana dia iresahana ny vaovao mahafampana amin'izao fotoana izao. Hanombohako azy Andriamatoa Ministra misy ny resaka mandeha mikasika ny remaniement ny fanoloana ny mpiambana eo anivon'ny gouvernement. Aiza ho aiza ny mikasika an'izany mba haresahana ny ambadimbadika any ve ny momba an'izay Andriamatoa Ministra sa ahoana ny momba an'izay? Eny moa zany dia anjaran'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre zany a ny manao évaluation ny ministra tsirairay ka rehefa hitany hoe izay ny mety dia anjaran'izay fa ny fahitako azy manokana angamba tsy raha izao angamba ny hitako hoe sarosarotra raha izao no hiditra amin'izany tsika fa maika mety misy fahasarotana. Dia feno moa zany ho araka ny tena teo hoe anjaran'isy ray aman-dreny any. Mety misy teny hoe ohatra sao dia mbola te hijanona eo amin'ny toerana ny ministra ny fiompiana sy ny fiarovana ny biby. Ny te hijanona avy eo moa tsy te hijanona fa rehefa hitany ny filoham-pirenena sy ny prime ministre izay nametraka anao hoe tsy afa-po amin'ny asanao izy inona moa ny azonao atao fa dia ny toerana koa nefa andalofany. Ia, ny vaovao naresaka tamin'ity herinandro ity Andriamatoa Ministra ny fahatongavana Andriamatoa Marc Ravalomanana tao aorianan'izay saika marobe ny fanehoan-kevitra na avy amina fikambanana na misy vondrona mitsangana sy ny sisa. Ianao ohatra nitazako tamin'ilay vondrona manohana ny safidim-bahoaka tsy haiko na nanatrika fotsiny aloha na tamin'iny na ao anatin'ilay vondrona mihitsy. Ny fanontaniako hoe hijanona amina resaka fampisehoana hery sy fanambarana tahaka an'ireny ve le famahanan'ilay olana amin'izao fotoana izao sa ahoana no mba fahitanao azy? Alohan'ny hamaleko ny teninao
dia angambana iverina aloha am'le hoe le tena zava-nisy ny zava-nisy tamin'iny fotoana iny a raha ny fanadihadiana tateo ariana zany de hoe tamin'ny ray maraina tany ho any izy ny tonga tany Antsirabe fa tany amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 4 maraina tany a de fa fatitry ny fitondram-panjakana fa tafiditry ny filoha Valomanana raha ny lalàna iraisampirenena fantatritsika reny fanambaran'ny communauté internationale isan-karazana nanameloka ny fidirana tsokosoko nataon'ny filoha teo aloha Valomanana tamin'izay fotoana izay a na zay lalàna zay fotsiny azy mbola tsy resaka tsika ny hoe lalàna any amin'ny tribonaly miandry azy fa zay fotsiny hoe niditra tsokosoko voararany lalàna iraisam-pirenena zany zay fotsiny de fa ampy ny isamborana anazy fa tsy nanao an'izay ny filoha tsy nanome baikina zany ny filoham-pirenena fa niandry nanaiky raha ny tena ma de hoe nanaiky hoe tafiditra izy zany a de atahoana moa fa de niandry inona zany ny antony de inona zany no ataony zay ngely izy jereko aminao tsara tamin'ny 5 maraina ho a de fa eny fitondram-panjakana fa tafiditra izy de nipetraka ny fitondram-panjakana na raha jerena zany ny ty ivelany de hoe manaiky matoa tsy miteny fomba fitenitsika malagasy zany manaiky matoa tsy miteny dia navely izy zany fa tafiditra de nanaiky de nipetraka ny fitondram-panjakana de niantso indray izy tamin'ny valo sasany tonga teny Faravohitra niantso mpanao gazety fa mbola tsy niesaka ny fitondram-panjakana nanaiky hoe tafiditra zany izy a de tafiditra fa kosa no nefa nijerevana fa nikabary nataony nareo rehetra mahafantatra mpanao gazety tsika rehetra nahalala fa fiantsinana no nataony ary tsy manaiky sahala miantso hoe zao de zao tsika tsy andrany 2018 sahala amin'ny hoe tsika angamba ny mahafantatra tsara ny dikan'izany teny zany fa hiteraka korontana zany sahala amin'ny hoe miantso fanakorontanana ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao anefa ve mety ho an'ny firenentsika ve nisin'izany korontana zany araky ny teniko tena aloha hoe mety hampihemitra ny bailleur de fonds ndray zany fisiany korontana zany raha izao isika ny mbola isy korontana ndray teteza mita zay fantatritsika tsara ny vokana fa natafalatsaka tsika am'izao tena fahantrana lalina zao mahasoa ny vahoaka ve zany tany ny fitondram-panjakana vao nandray fepetra hoe ny fahitako azy manokana za tsy azo VM fa za dia manana ny association RTM refondation totale de Madagascar fa mba ho tsika rehetra no miaraka amin'ny tsara hoe mbola mety ho atsika ve zany de hoe tokony ajanona zany toy zany hoe tokony ho ajanona zany ny fitenenany na tonga ny fitondram-panjakana tsy maintsy nampijanona an'izay fitohizany zay raha mbola nomena fitenenana izy raha no mbola mena laka teo izy de mety nisy korontana ngeza be teto mety misy miteny hoe marina ny hoe teny fiarovana ny ainy zay tokoa ve na tsy fiarovana ny ainy fantatritsika tsara fa ny kapisaty ane nanala azy teo miaramilana izy zany tsy fantatra ny izy hevitry ny olona any mety tsy tena marina amin'ny zato isan-jato zay fa mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena tsy maintsy mijery ny lafin-javatra rehetra indrindra tafiditra eto amin'ny tany izy tsy maintsy sécurisé fa eo ihany koa ny elantsika fitonina amin'izao andro zao amin'izao fotoana vao miainga ny resaka asa fampandrosoana manomboka ny fatokisan'ny mpamatsy vola atsika manomboka miverina ny mpamatsy vola no isy semban-drahona indray izy korontana eto amin'ny firenena de za de miantso mihitsy ny vahoaka atsika ny vahoaka malagasy vahoaka atsika ho tony
mety tsy mahafapo anao marina fa hatramin'izao ariky ny teniko tena aloha hoe zao va manomboka mivoaka ny vola ka zao va manomboka iainga ny asa fampandrosoana nandritran'izay enim-bola nanitsanganan'ny gouvernement zay zany mbola atao hoe mety hoe mbola kelikely ny asa vita mbola tsy tena hita loatra angamba fa tokony maharitra tsika angamba endry ny tolo ny teny hoe zay maharitra vatin'andriana mila faharetana sy fitoniana fa tsisy zavatra ho vita ao anatin'ny korontana ianao toa ny teny hoe mba anajanonana ny savorivory sy isorohana ny korontana samihafa nitazonana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana hatramin'ny androany zao nefa mbola manao fihetsiketsehana ataoko hoe misisika te hanao fihetsiketsehana etsy Ambohijatovo ny mpanoha anazy ny dikan'izay mbola tsy milamina le izy avaolana tokoa ve lefa fitazonana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana hatreto aloha io ane tsy maintsy misy foana efa hatramin'ny 2009 ane ny Macron nefa ny tao amin'ny Macron ka io tsy hijanona zany io fa farafaratsiny tsy maintsy atao zany zay ampiana an'izay korontan'izay fa mbola kiravo lavitra noho izao ny zava-nisy raha mbola navela teo sika rehetra mahafantatra mpanao gazety ny atao nisy nametraka fanontaniana hoe ianao tsy miova misy Andriamatoa filoha mpanao gazety no tena zay fa tsy zany namorona an'izany fantatritsika zany hoe manahoana ny toetran'Andriamatoa filoha Ravalomanana tena vonona am'izany fampihavanam-pirenena zany tokoa ve izy ary izay angambany na tonga ny filoham-pirenena tsy nisambotra azy ny andry ny filoham-pirenena hoe kabarina réconciliation no ataony raha zay ny zava-nisy nambinitsoa zany mitena aminao fa tsy nisy ny fisamborana azoko antoka fantatro ny filoham-pirenena tato anatin'izay mbola naniarako ny asa tamin'izay tena nahita nafantatra ny toetrany fa olona tony izy ary olona mandanjalanja za zao lazaiko anao ministra napetrana fa hatramin'izao tsy mbola naheno any filoham-pirenena hoe ty dadafara ataovy ty olona ty apetrao ataovy directeur fa izy de olona tony ary mame olona fahalalahana ary izay no natonga an'izany hoe etrety amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 2 arivo 2 tolakandro adiny firme zany adiny 5 ane zany nomena fahalalahana izy fa tena mbola averiko eto zany hoe raha ohatra filoha Ravalomanana ny kabary hoe manomboka izao sika dia hanao fampihavanana ifandray tanana amin'ny filoham-pirenena hiara hiasa aminy fampihavanam-pirenena ny toriny tao mino zato isan-jata fa tsy isy zany fisamborana zany fa noho izay zava-misy zay nahavoatery ny fitondram-panjakana hoa hoe tsy maintsy mandray fepetra mandray andraikitra amin'ny maha-olona responsable azy ny filoham-pirenena ny teny hoe fa fampihavanam-pirenena ny tokony ho toto-saina zany amin'ny resaka Andriamatoa Marc Ravalomanana io etsy-ankilany le ataoko hoe le tsy mankasitraka n'Andriamatoa Marc Ravalomanana nefa miahiahy amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe raha isy le fampihavanam-pirenena dia ho afaka mahadiodio ny raharaham-pitsarana ho an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ampilamina an'le raharaham-pirenena koa ve zay ho an'ireo zay tsy mankasitraka azy ka ianao mihitsy zao nametraka an'izany zany rehetrarehetra zany tsy maintsy lanjalanjaina ary zay ny tsy maintsy nandraisina fepetra aloha hoe aleoaloha izy ho apetraka amin'ny résidence surveillé ahafahana maka fotoana amin'izany rehetrarehetra zany handinihana tsara ny zava-misy satria nge natina nasitena nampiova zavatra lehibe ny idirany amin'ny lafiny ray iny positif fahitako azy satria izy mipetraka ny velany io ny takiny zao tontolo zao amintsika foana hoe ampidio izy ampidio izy ampidio izy ary ahafahana miteny ihany koa hoe tsika tsy nanaraka ny feuille de route ary zay hoa mbola averiko foana eto tsy nidiko mafy mihitsy ny hoe tamin'ny 5 efa fantatra fa tafiditra izy fa tsy nisambotra ny fitondrana azo ny natao zany fa niandry ny fihetsika nataony inona le aporo entiny ary hitondra fihavanana visa fanakory tanana fa ianao ny mitsara hoe inona ny zavatra nentiny
na tonga andreny fepetra tsy maintsy nyraisinyreny ka amaranako ny teniko angamba dia manafatra ny vahoaka hoe aoka sika ho tony mety tsy afapoany ny zavatra rehetra tsisy olona ho afapo zany fa anjaratsika ny mandinika sahala mitenin'ny filoha dideratsiraka iny mbola averika any hoe io ny zava-misy androany dia aoka tsika anaiky ny zava-misy ny filoha Rajaonarim-Piana ny fidiny vahoaka malagasy azahoantsika ny reconnaissance internationale avalao izy hiasa fa raha zao tsika ny anakorotana vao maika tsika tafiditra ao anatin'ny hantsana lalina raha misy korontana amin'izao ny firenetsika ka mangataka ny fitonitsika vahoaka mba tsy hisy ny zavatra mbola ratsiratsy kokoa ahazo ny fiainatsika. Misy milaza Andriamatoa Minisitra hoe malemy ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao satria tafiditra ny tsokosoko Andriamatoa Marc Ravalomanana faharoa mikoropaka ny fitondram-panjakana tamin'le fidirany teto mety mitombona ve izay fomba fijery izay hoe malemy ny fitondrana amin'izao fotoana? Ny fanontaniana anao somary mivaliky fanontaniana aminao raha misy firenena lehibe indrindra tia Afrika dia Afrika Atsimo izay lazaina fa Amerika ny Afrika ny aingan-tany izy ahoana ny aingan-tany ireny nefa manana ny fitaovana fomba amin'izany resaka radara izany sika nefa tsy manana radara akory ary nilaza mihitsy izy fa tsy nafantatra sika nefa tsy manana radara akory tsika ary ve hiambo hoe tsika nefa firenena mahantra tsika ve dia tena hiambo kosa hoe dia tena voaraka amin'ny Tsipriana ny vorona manidina azy ary raha amiray maraina zany indrindra any Antsirabe any ange tsy misy hoe tena mouvement avion be dia be tsisy anapohany zany ary manaiky hafa hoe mety hoe fahalemeny zany fa tsika tokony malala fa mahantra ny firenetsika tsy manana fitaovana tsy manana radara ahafahana mijery an'izany fa tamin'ny dimy maraina kosa fantatry ny renseignements généraux hoe tafiditra izy fantatra kosa izy hoe tafiditra dia teo zany araka ny efa ny enseignement resahako teo hoe nandray fepetra ny fitondram-panjakana ny aino aloha nijery ny fietsana farany angamba hoe misy fiantraikany amin'ny asan'ny gouvernement tamin'izao fotoana izao hoe le fahatongavana Andriamatoa Marc Ravalomanana Andriamatoa Minisitra tsy dia misy aloha satria ny gouvernement teny hoe miasa amin'ny araky ny prôny PGE tsy mampiova ny PGE zany fa ny resaka politika politisianina no misy fiovana kely ny asika politika sy naniova zavatra mihitsy aloha fahitako azy ny fahatongavana amin'ny ara-politika fa ny fampandrosoana ny Madagasikara dia tsy miova satria efa reconnu Madagasikara ny bailleur de fonds efa matoky ny fitondrana tarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny prime ministre dia iveriko fa tsy dia mampiova n'inona. Inona ary mba sosikevitra avy aminao hoe andaminana ny savorovoro amin'izao fotoana izao io? Ny sosikevitra angamba tsy dia misy fa le afatra efa nilazaiko teo iny ihany miantso ny vahoaka ho tony aoka re anaiky ny zava-misy isika aoka re isika atoky ny fitondram-panjakana ny fahalemena antenanao teo manko ane azo lazaina hoe le fahatonian'ny filoham-pirenena izay tony calme rehefa mandray fanapahakevitra tsy tonga dia mitratrevatra raha olona hafa ane to zao nisy mpanao politika zay to ny teny mihitsy izy hoe raha zany tamin'ny toeranao dia matofiloha efa teny tsy hafa io olona io mpanao politika efa fantatritsika teny an'izany fa araka ny teniko teo hoe adiny sivy ny andrasany ny filoham-pirenena hoe inona ny aporo entiny tena hitondra fitoniana va izy arabasoa rabatsaina ary mbola mafisoko eto zany hoe raha ny fahafantarako ny toetra ny filoham-pirenena raha fitoniana ny entin'Andriamatoa Filoha Ravalomanana tsy tonga tamin'ireny ny raharaha.
Isaorana ianao Andriamato Ministra nanaiky niresadresaka taminay tato anatin'izao fandarana manokana izao a isaorana ihany koa ny mpanaraka antsika tao anatin'ny ty fandarana manokana ity. Dia misaotra betsaka anao Nambinitsoa ary misaotra betsaka anareo anatokantramany nanaraka ny resadresaka ny fanaovanay amin'ny rahalahy teto. Mametraka ny mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.